maquillage tany Inde fa nanapa-kevitra ny namorona ny Vero zany hoe manomboka faritra tissage samandrina fiora kely izy tao Andravoahangy tena hoe ngamba ny 3 sur 2 mètres tena ingatamy zavatra tena hoe kely izy tena kely tao helatanana dia natao tamin'ny fola izy natao tamin'ny tiavana dia nandeha kely ary izy dia vaneritseritra hoe itory amin'le marka ny ivelana reny iny natao tamin'ny fola nabetabely izy dia iny ny zany natsarana atsika kely bien sûr miaraka tamin'ny touche-ny tena moa zany hoe tiako le resaka endrika sy biky atao azy fa ao koa nefa hoe fandrarana le izy dia natao tao koa ny fitiavana sary nampiasaina tao daholo na ny point fort ny fitiavana ny sary tao koa ny point faible. Ny natonga ny Vero moa dia amin'ny prénom ny mpamorona azy zany ny tenako amin'ny hoe Veronica. Tsy te heritreritra nahita azy anarana hafa fa miainga amin'ny tena hoe alaty aminazy hoe tena za mihitsy lohany satria Vero koa dia tena ohatr'izay zany hoe ny tena image koa ny personnalité zany hoe izy Vero zany hoe fitiavana estetika fitiavana coiffure fitaizana sy fiezana ampivoatra ny akaiky rehetrarehetra amin'ny lafin'izay domaine misy amin'ny tena moa zany mazava ho azy na ho an'ny olona mpanjifa na ho an'ny mpiara-miasa indrindrandrindra dia foana le hoe fitiavana mampivoatra ny tsirairay ny fitiavana manano sary indrindrandrindra donc hitako hoe nampiety Vero ngamba izay fitiavana mikarokaroko izay sy mitondra zavatra vaovao kanefa na izany ary tsy mety afa-po satria mbola tsy tena eto le tanjona amin'ny tanjona mbola lavitra be. Tena be lehibe mihitsy ny sedra be lehibe ny olana na tamin'ny lafiny rehetrarehetra na resaka tsy fitovian-tsaina ao olona hoe miara-miasa na olona manaratsianao na olona akaiky indrindra ary kanefa vao maiky reny fitiavana idépassé an'ireny nahitana hevitra vaovao vao maiky name fitiavana an'le asa dia vao maiky ny fisiny reny ary navelona mampivoatra foana donc aveo izy lasa resatra hoe kilalao sisany efa zatra miady. Misy ny mpiasa efa niasa tany kafa efa ninana formation fa misy koa ireo izay mbola tsy nahay mihitsy satria Vero koa manana an'izay fomba fijery izay hoe tsy voatery le efa mahay be na efa afaka ampianarina nefany donc rehefa vonona fotsiny izy hiasa vola hianatra izy Vero no miforme anazy. Ny volo fantatra moa zany hoe avy any Inde avy daholo ny Cameroun fa aveo ny pays mamolavola azy ny samihafa mety misy avy any Chine mety misy any Thaïlande mety misy avy any lavitra any Indonésia. Revona amin'ny zavatra tsy maintsy misy foana ny preuve be lehibe tsy maintsy misy koa ny tia fasura koa fa be lehibe ny tsy tia fa zay le facture an'le izy facture ny réussite amin'ny zavatra anankiray tsy maintsy misy ohatra ny ratsy misy manenjika kanefa reny no tena ilaina satria reny no mipermettre na olo anankiray hiezaka foana donc mety mora kivy ohatra ka tojo problème